dia faly manonona ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo ho amintsika tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao ny tenako. Isaorana ihany koa Andriamanitra satria tsy kisendrasendra ny fanarahanao izao fandarana izao. Fa misy zavatra tian'Andriamanitra ampitaina amiko sy aminao eo amin'ny fiainantsika. Ny tenin'Andriamanitra mantsy dia fitaovana anankiray entin'Andriamanitra hisariana ny lalantsika ho any amin'ny marina mandrakariva. Ka aza everinao kisendrasendra ny fotoana fiarahantsika eto mandritra ity eninandro ity. Eninandro no niarahantsika eto. Ny lohahevitra izay hodiniantsika mandritra izany eninandro izany dia ny hoe hovonjena ianao sy ny ankonanao. Ny teny dia hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9:20 dia ny 2:1 tapany 2. Hovonjena ianao sy ny ankonanao. Ny tanjona ry-piaino malala dia ny mba hahatonga ny ankonantsika, ny ankonanao mba handray izany famonjena avy amin'Andriamanitra ray izay tena tiantsika izany. Ny tanjon'Andriamanitra ho antsika dia ianao izay miaino izao fandarana izao dia mba handray izany famonjena izany. Ary tsy ianao rery fa ianao sy ny ankonanao. Raha tadiditsika raha tadiditsika ny lohahevitra izay efa nidiniantsika teo aloha dia tsy nomen'Andriamanitra lay rano, tsy nomeny kristian'ilay rano mahafaka hetaheta mihitsy lay vehivavy Samaritana raha tsy nanaiky ny tondra ny fianakaviany mba hisotroko izany rano izany. Ka dia maniry fa hisotro izany rano izany ianao ary ho ampisotronao koa ny ankonanao. Hovonjena ianao sy ny ankonanao. Asan'ny apôstôly toko 2:1-3 tapany 2. Ny tenin'Andriamanitra izay ho raisintsika manokana amin'ity androany ity hodiniantsika dia ao amin'ny bokin'ny Rota. Bokin'ny Rota toko 2 dia ny 9:9. Ndeha hovakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Rota toko 2 dia ny 9:9. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Dia hoy Boaza tamin'ny Rota, tsy mandreva ianao anaka, aza mandeha hitsimpona any an-tanimbary hafa na miala eto ianao, fa mitoery eto anilan'ny zatovovavy. Dia ho averintsika vakina izany teny izany. Dia hoy Boaza tamin'ny Rota, tsy mandreva ianao anaka, aza mandeha hitsipona any an-tanimbary hafa na miala eto ianao, fa mitoery eto anilan'ny zatovovavy. Dia tsika hanondrika alohantsika hivavaka alohan'ny andiniantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ray masina sy tsara indrindra ary be voninahitra any an-danitro. Mety izaho tompo tsy mpanjaka anay. Foany ma izao anay. Mety avonavona friariana ao anatinay fa fenoy ny fanahinao izay tompo ary fanahinao ane hitarika anay ho amin'ny fahamarinana mandrakariva. Dia mitahihana ianao mandrakariva tonononay mivavaka amin'ny anaranao Jesosy malalo. Amen. Ny lohateny manokana izay omena ity fampaherezana androany ity dia ny hoe aza mandeha hitsipona any an-tanimbary hafa. Avy ao anatin'ilay toko 9 ao amin'ny Rota toko 2:9 izay hodiniantsika amin'ity androany ity dia ny hoe aza mandeha hitsipona any an-tanimbary hafa. Baiko izany. Ary somary filaza mandidy mba entina ny tenin'Andriamanitra hisintomana antsika ho amin'ny tanjona anankiray. Dia ny hoe aza mandeha hitsipona any an-tanimbary hafa. Raha jerevantsika ny tontolo-kevitra na tonga ny toko 9 ao amin'ny Rota toko 2:9 io
zay manome baiko atsika manao hoe aza mandeha tsipona ny tanimbary hafa dia toy izao izany tontolo-kevitra izany. Ao amin'ny bokin'ny Rota toko voalohany manomboka eo amin'ny andiny voalohany dia mahita tantara isika. Ary raha jerevana ny tantara andenga eo voakitsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Rota toko voalohany manomboka eo amin'ny andiny voalohany. Ary tamin'ny andro nitsaran'ny mpitsara dia nisy mosary teo amin'ny tany. Ary nisy lehilahy avy amin'ny Betlehema Joda nandeha nivahiny tany amin'ny tany Moaba, dia izy sy ny vadiny mba amin'ny zanany roalahy. Isy lehilahy anankiray zany teto niaraka tamin'ny vadiny sy ny zanany mirahalahy. Elimeleka no anaran-dra lehilahy, ary Naomi no anaran'ny vadiny, ary ny anaran'ny zanany roalahy kosa dia Malona sy Kiliona. Efratita avy amin'ny Betlehema Joda izy ireo, dia tonga tany amin'ny tany Moaba ka nitoetra tany. Raha mijeritsika eo amin'ny saritany dia niala avy teo amin'ny Betlehema Joda ireto fianakaviana ireto. Ny ray mpianakaviana niaraka amin'ny Naomi vadiny, niaraka amin'izy mirahalahy dia tsy iza fa i Malona sy Kiliona. Rehefa niala tao amin'ny Betlehema Joda, dikany teny hoe Betlehema Joda dia hoe toeran'ny mofo. Toeran'ny mofo, kanefa tsika raha mijery eto amin'ny tantara dia nisy mosary ozy izy teo amin'ity toerana ity. Dia voatery niala teo amin'izany toerana izany ireto fianakaviana ireto. Betlehema Joda sy Moaba. Raha jerevantsika ireo toerana anankiroa ireo dia toerana mifanila ireo. Betlehema Joda zany somary eto ambonimbony kely eto, Moaba ato amin'ny ilany ambanimbany ato. Mifanila ireo toerana anankiroa ireo. Ny manelanelana azy ireo dia ny ranomasina maty, na ilay antsotsika hoe ranomasitsira. Izay zany no manelanelana ireo toerana anankiroa ireo. Dia Betlehema Joda lay toeran'ny mofo sy ny toerana Moaba. Raha te handeha ho any Moaba zany ianao iaraka amin'ireto fianakaviana ireto, dia tsy afaka ny anitsy an'io ranomasina maty io ianao, satria amin'ny maha ranomasina maty azy dia ny olona ary mitsingevana eo ambonin'io ranomasina io. Ataonao ahoana moa no andeha epita an'izany ranomasina izany? Fa tsy maintsy miakatra ianao, miala amin'izany ranomasina maty izany, dia mepita ny ranon'ny Jordana. Ny ranon'ny Jordana zany no mamatsy an'io ranomasina maty io. Dia iny indray azonao epitana iny. Be dia be ny olona ao amin'ny soratra masina no nambara fa ny apita an'izany ranon'ny Jordana izany. Tsy maintsy mepita ny ranon'ny Jordana ianao raha ho any Moaba. Ary rehefa tafapita amin'io ianao dia midina miverina makato amin'ilay toerana antsoina hoe Moaba. Ary rehefa tonga alohan'ny hiditra amin'ny toerana io ianao dia misy renirano ihany koa miditra ao amin'ny ranomasina maty io. Raha rano kely tsy maintsy epitanao dia tonga eto amin'ny toerana atao hoe Moaba ianao. Mifanila toerana ireo toerana anankiroa ireo. Raha toy izantsika ny tantara ao amin'ny andinin'ny fahatelo ao amin'ny Rota toko voalohany, dia izao ny ambaran'izany tantara izany. Rehefa nandeha ny fotoana dia maty Elimeleka vadiny Naomi, ka izy sy ny zanany roalahy ihany no sisa. Nakavady tamin'ny vehivavy Moabita izy roalahy, i Malona sy Kiliona zany. Ary i Orpa no anaran'ny anankiray, vadiny anankiray, ary Rota kosa no anaran'ny anankiray. Dia nitoetra tany Moaba tokony ho 10 taona teo izy ireo. Ary eo amin'ny andin'ny fahadimy tsika raha mijery ny toy ny tantara dia mahita hoe ary maty koa izy mirahalahy, dia Malona sy Kiliona, ka dia namoy ny zanany roalahy sy ny vadiny Naomi. Dia niainga izy sy ny vinatovavy anankiroa ka nody avy tany amin'ny tany Moaba, fa efa reny tany amin'ny tany Moaba fa novanginy Jehovah ny olony ka nomeny anina. Dia niala tamin'izay ny toerana izy
ary ny vinatony rovavy niaraka taminy, ary nandeha teny an-dalana izy iverina any amin'ny tanin'ny Joda. Ary io Naomi tamin'ny vinatony roa vavy. Andesa mody any amin'ny tranondreninareo avy ianareo, mba ho asoavin'i Jehovah ne ianareo arak'izay efa nataonareo tamin'ny maty sy tamin'ny kokoa. Somary mafimafy ny fampiresahana teo, naseny Naomi nody izy ireo. Omeny Jehovah tokantrano ane ianareo ka ahita fiadanana amin'izay trano vadinareo avy. Dia nanoroka azy Naomi, ary izy roa vavy dia samy nanadratra ny feony ka netomany. Dia hoy izy roa vavy taminy, hiara-miverina aminao tokoa izahay ho any amin'ny firenenao, ho any Betlehema, Joda zany izy io. Dia mampalahelo ilay tantara. Fa hoy Naomi, miverena ihany ianareo anaka, nahoana no hiara-mandeha amiko ianareo? Mbola misy zazalava ato akiboko mba ho vadinareo? Miverena ihany ianareo anaka ka mandehana. Tena niangavy azy roa vavy Naomi, dana miverina any amin'ny tranondreninareo. Fa efa antitra ozy izy Naomi ka tsy ahazo vady intsony tsy akory, raha hoy izao manantena ihany aho, eny na dia hanambady an'io alina aza aho ka hiteraka zazalahy. Moa andry azy mandra-palehibe fa ianareo ka hijanona tsy hanambady? Tsy anaka, fa mangidy lavitra ny nanjoa noho ny nanjoa anareo fantanànan Jehovah efa naindiny amely ah. Amindiny ny fa 7:10 raha toizantsika ilay tantara. Dia samy nanandratra amin'ny feony indray izy roa vavy ka nitomany, ary Orpa dia nanoroka ny rafozany vavy, fa Rota kosa nifikitra taminy any. Ary hoy izy, indro ny rahavavinao lasa nody ho any amin'ny fireneny Orpa io, ka mba miverena ianao koa anaraka ny rahavavinao. Ozy izy Naomi miantso ny Rota. Fa hoy Rota, aza manery ahandao anao sy ala amin'ny fanarahana anao, fa izay alehanao no alehako, ary izay itoeranao no itoerako. Ny firenenao no fireneko, ary ny Andriamanitrao no Andriamanitro. Izay tany hafatesanao no hafatesako, sady any koa no andevenanahy. Ataon'i Jehovah amiko ane izany, eny mihoatra no izany asa, raha tsy ny fahafatesana ihany no ampisaraka atsika. Izay zany ny fandehan'ilay tantara. Ary rehefa hita fa mbola nikikitra omba azy ihany Rota, dia nitsahatra tsy niteny tamin'ny intsony izy. Dia nandeha izy mianaka mandra-pahatonga ny taisa any amin'ilay toerana atao hoe Betlehema ny Joda. Ary rehefa tonga tany Betlehema izy, dia taitra taminy ny tanàna rehetra, ka hoy ny vehivavy hoe, Naomi vare ity e? Fa hoy izy taminy, aza atao hoe Naomi intsony aho, fa ataovy hoe Mara, satria mangidy indrindra ny nataony tsy toa amiko. Nivoaka nanambe aho, fa ampidiny Jehovah tsy manana na inona. Nahoana no ataonareo hoe Naomi, fa Jehovah efa nitsangako fahavaloko, ary ny tsy toa efa nampahory ahy. Dia niveriny Naomi, ary Rota vehivavy Moabita vinanto vavy nomba azy tamin'izy niverina avy tany amin'ny tany Moaba. Dia tonga tao Betlehema izy tamin'ny andohany ny taom-pijinjana ny vary Ordea. Efa tonga tao Betlehema zany izy ireo, dia fotoam-pijinjana tamin'izay fotoana izay, ary azo lazaina hoe nahavokatra ny tanàna, ny olona ao an-tanàna dia miasa daholo, satria fotoam-pijinjana azo lazaina hoe toerana mahafinaritra zany ny toerana tamin'izay fotoana izay. Miala tamin'ny toerana nisy ny mofo, izay zany hoe Betlehema ny Joda, toeran'ny mofo, izy ireo ny fianakaviana dia nakany Moaba. Rehefa mipetraka tany taona vitsivitsy izy ireo, dia Naomi rery sisa no niverina nody niaraka tamin'ny vinanto vavy ny anankiray, dia Rota rafitinina ny tantara. Rehefa niverina tapa-kevitra izy ireo fa hiverina any amin'ny toerana ny aingany indray Naomi, dia any amin'ny Betlehema ny Joda izany ilay toerany mofo. Dia rehefa tonga tany anefa izy ireo, dia tsy nanana na inona. Tsy nanana na inona, niala teo izy ireo nanambe ozy izy ny ambaran'ny soratra masina, fa rehefa niverina teo amin'ilay toerana izy ireo dia tsy nanana na inona.
anahoana reny toy ny fiainan'izy ireo ao amin'izany tanàna izany. Tsy nanana na inona na inona. Ao amin'ny rota toko 2:2. Raha mijery ny manohy ny tantara isika, dia hoy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra, aroy rota, vehivavy Moabita tamin'ny Naomi. Aoka aho akany an-tsaha mba hitsipona salohim-bary eo ariny izay ahitako fity eo imasony. Dia hoy izy taminy, andeha ary anaka. Tsy nanana inona na inona izy mianaka. Dia nanapa-kevitra rota fa andeha, satria nahita ny olona izy mijinja vary, miasa daholy. Dia mba nanapa-kevitra izy hoe avelao fomba tamin'izany vanim-potoana izany, ny hoe raha misy olona tsy manana dia afaka mitsipona salohim-bary eny. Ary indraindray dia manao fanahiniana mihitsy ny tompon'ireny tany reny mba mandatsaka salohim-bary ho an'izany olona tsy manana izany. Ary azo heverina fa anisan'ny olona tsy nanana mihitsy zany, satria tsy nanana ninina intsony Naomi sy Rota. Dia nanapa-kevitra izy fa andeha hitsipona mba ho ao anatin'izany olona hitsipona salohim-bary izany. Dia raha ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia izy hoe hitsipona salohim-bary eo arin'izay ahitako fity. Teto zany dia niandrandra fity. Niandrandra fity tamin'ny olona. Raha mindrandray zany misy tompona tanimbary, tsara fanahy, dia ataony betsaka ny salohim-bary. Omeny baiko ny mpanompo hoe avelao reny salohim-bary reny mba hisy latsaka ho an'izay tsy manana. Dia mitady fity. Tady fity, mandra-pahita fity i Rota. Dia ozy izy Naomi hoe andeha ary anaka fa tsy maninona. Dia rehefa lasa i Rota, ao amin'ny Rota toko 2 dia eo amin'ny 17 tsika. Manomboka eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 17. Ary nitsipona tany an-tsaha mandra-paharivan'ny andro Rota. Tsy fotoana fohy fotsiny zany fa mandra-paharivan'ny andro izy. Dia niandrandra fity ary nitsipona teny. Dia nively izay efa voatsipony ka nisy vary ordea tokony ho ray efa no azony. 17. Dia netiny izany ka nakany an-tanàna izy ary hita ny rafozany vavy izay efa voatsipony ary navokany koa ilay sisa tsy laniny tamin'ny sakafoanany ka nomeny ny rafozany. Dia hoy ny rafozany vavy taminy, taizany nitsiponanao androany ary taizany nanovanao. Hotahinana izay mitsinjo anao. Dia nambarany tamin'ny rafozany vavy izay efa nitsiponany ka hoy izy, Boaza no anaran'ny lehilahy izay tompony tanimbary nitsiponako androany. Raha jery an'ilay tantara zany tsika, satria somary nandinga antsika tao anatin'ilay tantara, dia izao hoe nitsipona teny izy, nitsipona teny amin'ny tanimbary izay nilalovany teny izy, ka tonga teo amin'ny tanimbary olona anankiray na lehilahy anankiray atao hoe Boaza. Ary rehefa tonga teo amin'ny tanimbary teo izy dia nahita fity tamin'izany lehilahy izany. Dia zay sakafo nohan'ny mpanompon'io lehilahy io dia nomeny an'ny Rota ihany koa. Ary eo tsika mahita an'ilay toko 9 izay nydinihantsika le hoe nanome baiko azy io lehilahy io hoe aza mitsipona any amin'ny tanimbary hafa. Intsony ianao. Fa ataoko mahita fity eto ianao. Nanome baiko ny mpanompo mihitsy Boaza hoe asio latsa-datsaka mba ho an'izany vehivavy zany, ho tsiponiny mba hoentiny makany amin'ny fianakaviany. Ary dia rehefa tonga tany amin'ny Naomi moa zany i Rota, dia hitantsika teo fa na niambiny sakafo nohaniny niaraka tamin'ireo mpanompo Boaza ireo ary dia niara ny zarainy nohanina tao, niaraka tamin'ny vary voatsipona izay efa nivelezina izany vary izany. Ny dikan'ny teny hoe Boaza, Boaza no anaran'ilay lehilahy. Ny hevitry ny teny hoe Boaza amin'ny dikateny fototra dia hoe ilay matanjaka indrindra. Tao amin'ilay lehilahy ny anarany dia hoe ilay matanjaka indrindra, i Rota no nahita fity, ary tao amin'izany toerana izany izy no nahazo ny zavatra rehetra izay nilainy, nivelomany niaraka tamin'ny rafozany vavy. Nahita fity tao amin'izany toerana izany i Rota. 20. Dia hono aho tamin'ny vinantony vavy, Rota io, hotahiny Jehova ne izay tsy tsahatra nanao soa amin'ny velona sy ny maty.
Ary rokonao taminy avantsika akaiky ihany ane raha lehilahy ka isan'izay mahavitra antsika izy. Raha iverenana zany ilay tantara dia zao hoe tao amin'ny tany Boaza, tanimbary Boaza no nahitany Rota fity. Ary nataony Boaza nahazo izay zavatra rehetra tokony ho azony tao izy. Teboka faharoa indray dia ny hoe isan'izay avany Naomi any zany a Boaza. Fa lavitra avany any izy. Ka ozy izy hoe miteny izy hoe avantsika akaiky ihany raha lehilahy, azafady akaiky fa tsy lavitra azafady. Dia ozy izy isan'izay mahavitra antsika izy. Le teny hoe isan'izay mahavitra antsika no tiako ho tsindriana manokana. Ny hoe mahavitra antsika amin'ny dika teny fototra ny hevitra izy io dia hoe Goel. Zany hoe i Boaza zany teto a no Goel ho an'ny Rota sy Naomi. Nanavitra an'izany fianakaviana izany. Tanam-poly izy ireo tonga tamin'izany toerana izany. Tsy nanana na inona izy ireo kanefa dia nahita fity tamin'ny Boaza. Ary Boaza no lasa nahavitra azy. Boaza no lasa Goel. Zay niantoka ny fiainan'ireto tokantrano ireto. 1:20. Ary i Rota, vehivavy Moabita, izao koa no nataony tampoka. Mitoera tsara eo anilan'ny zatofika ianao mandra-pahatapitry ny fijinjana. Izay le hoe isan'izay mahavitra. Satria tsy tamin'iny andro iny ihany izy nanavitra an'ireto fianakaviana ireto, zay avany any. Fa naseny tsy niala teo amin'ny toerana io zay ijinjany vary i Rota mandra-pahatapitry ny taona, mandra-pahatapitry ny fotoana fijinjana. 1:20. Ary Naomi tamin'ny Rota vinanto vaviny. Tsara izany anaka, raha miara mivoaka amin'ny ankizy vavy ianao, fandrao isy aninona anao raha any an-tsahava. Teto koa zany ny rafosany dia nananatra tsara ny Rota hoe alao ianao mijanona eo amin'ny toerana io ihany. Fandrao isy aninona anao raha makany amin'ny toerana hafa ianao. Somary manamafy zany hoe aza mandeha any amin'ny tanimbary hafa. 1:20. Ary izy tsy nety nisaraka tamin'ny zatovaviny Boaza. Fa nitsipona mandra-pahatapitry ny fijinjana ny vary Ordea sy ny vary tritrika ary nitoetra tao amin'ny rafozany vavy izy. Raha mijery an'ilay tantaram-piainan'izy mianaka zany tsika eto dia avitra izy ireo. Satria lasa nanana asa, lasa nanana toerana hitsimponana salohim-bary, lasa manana sakafo hohanina isan'andro ary voantoka mihitsy ny fiainan'izy ireo. Raha jerevantsika izany toe-javatra izany. Ary hitantsika moa raha somary maneho ny tantara isika dia lasa nahita fity teo amin'ny Boaza i Rota ary lasa nitarika tamin'ny fanambadiana izany toe-javatra izany. Ary hitantsika zany fa somary lay fanavotana dia somary nisokatra ary lasa fanavotana goavana teo amin'ny fiainan'ny Rota, ny fanavotana zay noraisiny tamin'ity lehilahy zay atao hoe matanjaka indrindra ity, dia tsy iza fa Boaza. Ry hava-malala, raha iverenantsika jerevana ny tantara dia misy lesona zay azontsika raisina. Lesona ho an'ny ankonantsika. Teto zany zao dia nanisy aza ny toe-javatra atao hoe mampalahelo zay niantra tamin'ny fianakavian'i Naomi. Satria ny vadiny maty, ny zanany maty, dia mbola tsy niala tamin'ny ny vinanto vaviny. Ny fanoana, toe-tsaina amin'ny fanoana eo anivon'ny ankonana, eo anivon'ny fianakaviana. Tokony toe-tsaina hita eo amin'ny tokantrano kristianina izany toe-tsaina izany. Tsy hoe rehefa osaosa ny anankiray dia tsy havana, fa naory io na manana io dia havanao foana io. Toe-tsaina mahafinaritra zany. Hita foana hoe tsy maintsy ny havana ihany ane no ifampikarakara rehefa misy koa ny fahafatesana. Iza moa ny andevina antsika ny havantsika ihany. Ary izay le hoe rehefa velona dia miara mifanohana foana. Ary na maty aza dia
anjarantsika ihany koa manefa izany adidy izany. Toe-tsaina tokony hita eo anivon'ny ankonana izany. Ny lesona manaraka izay azontsika raisy tao anatin'izany tantara izany dia le hoe lay ody indray. Niala tao Betlehema izy nakany Moaba dia nanapa-kevitra nao mifandeh ody any amin'ny toerana nisy azy. Tsy nanana na inona na inona izy fa ny azo ny antenaina dia andeha hiverina any amin'izany toerana izany ody andray any amin'ilay hoe hitoerany mofo. Anantena izy fa ahita mofo any amin'izany toerana izany. Ka inona tokoa rehefa tonga tany izy ireo dia nahita inona? Nahita fity, nahita sakafo, nahita ny zavatra rehetra ny ilainy. Ary rota ary moa dia lasa inona? Lasa vadin'ilay olona izay atao hoe mpanefoefo be. Nahita zavatra nafinaritra tao amin'izany toerana izay niverenany izany Naomi. Ry hava-malala, matetika tokoa ny fiainantsika dia mandalo fisedrana, mandalo fitsapana. Ary tahaka an'izy ireo zany izay niala tao rehefa nisy mosary tao amin'ny Betlehema Joda dia niala tao amin'izany toerana izany. Matetika tsika rehefa mandalo fisedrana sy fitsapana ihany koa eo amin'ny fiainantsika dia mora amintsika indraindray ny mandao an'Andriamanitra, mandao an Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika. Ka rehefa any amin'ny toerana izay lalovantsika any isika, indraindray mety ny fiainana dia adinontsika tanteraka ny verina mody. Indraindray nefa rehefa tsy mety dia indraindray omen'Andriamanitra tsiro-tsaina ihany tsika andeha hiverina ody, hiverina eo amin'ny Kristy. Matetika dia efa teo amin'ny toerana ny nahitanao ny fahamarinana ianao no niala. Dia indraindray anefa dia omen'Andriamanitra tsiro-tsaina ihany ianao hiverina eo amin'izany toerana izay nahitanao ny fahamarinana, izay hitoerany mofo. Ahitanao ny tsara indrindra eo amin'ny fiainanao. Ary ny lesona manaraka azontsika sitoma ihany koa anatin'izany dia ny hoe mahavitra antsika. Goel, Kristy dia i Boaza dia tandindo ny Kristy. Zany hoe Kristy dia nanavitra antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Goel, izy no nahafoy ny ainy mba ho fanavotana isianao amin'izao fahotana mahazo antsika izao. Nahavitra antsika. Ka raha miverina eo amin'ny Kristy tsika ry hava-malala dia mahavitra antsika izy. Ary ny hafatra omeny antsika amin'ity androany ity dia izao hoe aza mandeha any amin'ny tanimbary hafa intsony ianao. Rehefa tafaverina eo amin'ny Kristy ianao, eo amin'ilay goel, ilay nanavitra anao, dia ny hafa no amintsika izay manaraka izao fandarana izao dia ny hoe aza mandeha any amin'ny tanimbary hafa intsony. Raiso ny tenin'Andriamanitra dia ao manovo ny fahamarinan'i Kristy. Aza mandeha mitady any amin'ny toeran-kafa intsony. Indraindray tsika rehefa misy toe-javatra mamay eo amin'ny fiainantsika dia tomin'ny olontsika hoe andao ary fa any ny mahatsabo an'io dia lasa manao fanompoana fahafana isika. Aza miala ao amin'ny Kristy. Aza miala ao amin'ny mandeha any amin'ny tanimbary hafa intsony isika. Fa mijanona ao fa Kristy efa nahavitra antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Ry hava-malala, raha mandray izany afatra lehibe izany ianao amin'ity androany ity, dia ho vonjeny Kristy ianao ary ho vonjeny koa ny ankonanao. Ho tahinany izany teny izany mba hahasoantsika tsirairay avy. Dia hanodrika alohantsika hivavaka isika. Ray masina sy be voninahitra ary tsara indrindra izany an-danitro, misaotra anao izahay satria tsapa anay fa ny teny omenao anay dia teny mpitiavana. Fantatrao fa ilainay amin'ny vanim-potoana izay misy anay izany. Matetika tokoa izay tompo. Rehefa mandalo fitsapana na fisedrana dia mahafoy anao. Kanefa rehefa tafaverina ho eto aminao izahay dia engane mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanay izany baikonao izany, mba tsy handeha any amin'ny tanimbary hafa intsony izay. Satria ianao Jesosy no nahavitra anay. Ianao ny goela ny fiainanay. Tehirizo ho anao izay. Tehirizo ho anao ny ankonanay tsirairay avy. Tononinay ny vavaka amin'ny anaranao Jesosy.